Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika ty marainan'ny zoma ty. Alohan'ny hidirantsika ny amin'izany anefa dia manasa anao nondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Dia Andriamanitra arainay io mety aiza ianao mangy ny tsirairay avy sa-tokantrano izay mienja fandaran'izao amin'ity maraina ity. Ambileo zavatsoa anatinay dia ny faharetana ary ampitomboy ny finoana ao anatinay. Ary ianao Tompo no aoka anjaka ny amin'ny fiainana tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe avela ny heloka tokoa. Alaina amin'ny Isaia 45:7 manao hoe aoka ny ratsy fanahy fohy ny lalany ary ny tsy marina fohy ny heviny ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa mindra fo aminy izy, eny ho amin'ny Andriamantsika fa mela heloka dia mela heloka tokoa izy. Amen. Maro tena maro tokoa ny tsy mandeha ao amin'ny fitokisana fa manao fanelanelarana ho antsika ao amin'ny ray Kristy. Fantatry Kristy izay ilayntsika ary tena hainy ny manome an'izay rehetra ilayntsika ihany koa noho ny fahalementsika. Nandritra ny fiainany teto an-tany dia nipetraka teo amin'ny toeran'ny mpanao fangatahana izy ka nangataka tamin'ny rainy ny hanavaozana ny heriny mba hahazoany hery sy famelomelomana. Arivo izay dia teny mampahery sy lesona mitondra fiononana no nentiny ho an'ny taranak'olombelona. Nanome hery izay hoentina miatrika ny didy sy nampatanjaka teo anatrehan'ny fitsapana rehetra ny tenin'i Kristy. Tokony hanaraka ny ohatra nasehoan'ilay zanak'Andriamanitra tsy nanoty isika. Sanandro no ilayntsika fanampiana sy fahasoavana ary hery avy amin'ilay loharan'ny hery rehetra. Aoka isika hitondra ny fanahintsika malemy eo amin'ilay efa vonona ny hamonjy antsika ao anatin'ny fotoan-tsarotra rehetra. Imbetsaka ny Kristy no miteny amintsika ary manolotra ny tanany ho antsika mba hahafahany mamonjy antsika. Matetika dia mampanaram-po ny fihetseham-po isika ka averintsika ny fandresena izay tokony ho azontsika. Raha toa isika resy dia aoka tsy hitarejetra fa hibebaka ary anjain'ny famelan-keloka izay hametraka antsika eo amin'ny toerana tsara ary raha mibebaka sy mino isika dia ho azontsika ny hery manadio avy amin'Andriamanitra. Omena antsika maimaim-poana ny fahasoavany mahavonjy, omena ny olon-drehetra izay handray azy ihany koa ny famelan-keloka. Eken'Andriamanitra mandrakariva ny fiaikan-keloka raha toa hibebahana ilay ratsy vita. Dia izao no ambaran'ilay raintsika any an-danitra manao hoe raha velona koa aho dia tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy fa ny hahalan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Mifaly amin'ny hira-piravoravoana ireo anjelin'Andriamanitra noho ny amin'ny mpanota tsirairay izay mibebaka. Tsy mba maneso tsy mba manao teny anavona, tsy mba manozona ihany koa fa maneho fitiavana sy fangaroam-po mandrakariva satria iren'Andriamanitra mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany hoe tsy misy mpanota tokony ho very izany, tanteraka sy maimaim-poana ny fahasoavany mahavonjy. Velona ao anatin'ny fotoam-piomanana isika izao, ilayntsika ny azo fahasoavana feno avy amin'ny trano fitehirizan'ny lanitra. Efa vonona ny hanome an'izay angatahanao isan'andro Andriamanitra, kanefa kosa mangataha aminy fahendrena, mangataha aminy ny fanahy masina mba hanampy anao amin'ny tokony atao mba hahafahanao manana ny fifandraisana hetihety amin'ilay rainao. Amen. Vavaka isika, sotroinao izay indrindra ray eo ny amin'izany teninao izany. Foazy ny mbola matory ara-panahy, anikivy ampahirezo ary aoka ny fanahinao masina ampitombo ny fahatokisana ianao sy hahatonga anay hijoro mandrakariva amin'ny fahamarinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izay miaro
Alleluia.